Rahabatsika rehetra magnaraka ty vidéo zay rahantsika amin'ny docteur Brice Randrianasolo ty. Misotranao koa izy koa nagneky ty interview Ika, salama camarade. Ny nalaza tamin'ny vaovao nandeha Facebook izy samborina amin'ny docteur Brice Randrianasolo. Nefa za zao mahita anao zao hoe marina ve zany samborana nivoaka tamin'ny vaovao sa Ika marina tena samborina eky za tamin'ny fotoanany tamin'ny le 21 octobre. Sabotsy 21 octobre. Reo olona micommunique anazy amin'ny Facebook reo sy teko olona ndraiky Irendomada zay mety miara-miasa koa zany amin'ny mahery lantomanandavy. Reo anisany micommunique fisamborana anakah dia sambotra za tamin'ny 21 octobre fa le polisy sambotra anakah boka eo no niteny hoe ino mahitazonana anao izy anao karaha tsisy raha ratsy nataonao any olo mampianatra malagasy zany dia nambelandreo za par contre tsy maintsy nandalo parquet za le 23 dia amin'ny 29 novembre zao tribunal itsarananakah zany amin'izay fotoana zay tao amin'ny parquet koa moa le procureur efa niainao le korana dia izy le procureur ino mahitazonako anao izy anao hitazonako anao MT raha ataonao mampianatra fa dia tsaraintsika anao zany amin'ny le 29 novembre donc fitsarana 29 novembre. Malaza Facebook eny hoe Bisloky mety zay marina ve le charge iampagananao? Ny charge itorinana any amin'ny fitsarana zay tribunal amin'ny 29 novembre zao amin'ny Valsasany maraina dia misy olona anankiroa diaspora teneniko eto satria ny anarako fantatr'olona Olodina Rakoto Arsan sy Irène Breton zay manao Facebook eo izy Olodina sy Irène Demada no mitory anahako amin'ny fanjakana malagasy hoe Bisloky olona io dia mahery lanto manandafy koa ao anatin'ny Facebook manely tsao be mihitsy hoe Bisloky olona io ka zany nefa mbola miteny andreo olona reo hoe za tsy manana lahelo amin'ireo olona reo ary tsy miady amin'ireo olona reo fa raha izy manana lahelo sy miady amiko dia anazy ny azy nefa nitoriany any amin'ny fanjakana mihitsy hoe Bisloky ny anendrikendriana dia hoe ny zavatra ataoko eto Madagasikara dia fisolokiana daholo ka ny amaliko an'izay aoka ny malagasy rehetra zay nisolokiko teko iteny raha nisolokiko izy na tsy nisolokiko fa tsy izy avy any andafy any akory iteny aty hoe misoloky olona io na misoloky olona io dia raha mahery lantonandavy eto Madagasikara voatonga izy ary zany anasako azy andao aloha mba manatriny conférence angamba ny amaliko an'izay anareo nanatrika teo misoloky ve fampianarana natao teo angamba nidriako raha mbavalianao raha zay misoloky ve raha natao teo fampianarana ny nataony makasisakanao donc tsy izy fisolokiana zay nisy olo telonjato nahita tao izy anisany fisolokiana anjarantsika mpanaraka Facebook mandinika amin'izay fo zay dia makasika zay misy ifandraisany ve hoe ny fampianaranao no ny fampianarana malagasy zavatra misy marina eto Madagasikara amin'ny arena kibon-tany io no antony misy olona jaloux zany amin'ny zavatra antony isany nitoriananao koa sa io misy manko le problème apetrako hoe nazara gaga io mahitorindreo anakah izy koa tsy mahafaly andreo raha toko mandeha miresaka amin'ny korana aminakah reo io ma problème nareo amle raha toko fa zany hoe nray hitorinao anakah nefa le malagasy jiaby Madagasikara en plus reo boka andafy dika zay nareo boka andafy mihitsy reo mandeha mitory anakah eto zay le bizarre raha hoe nareo malagasy eto fitana malagasy reo mahita jiaby ngaza mamitaka andreo zay nanatrika conférence jiaby hatramin'izay nareo teo nahitana mamitaka olo ve za donc aminakah le fanontaniana donc reo no tokony amaly anazy ary ririko mihitsy reo ambaly amin'ny commentaire io hoe zao fisoloky anatao io amizay hitatsika eo discussion amizay fotoana zay araka teneninao teo hoe amin'ny larolia 29 novembre zao fitsarananao Antananarivo afitranao any mpagnaraka anao sy ny hoanivoaka malagasy jiaby afatrako dia tsotra za mbola matokony fanjakana malagasy ny tribunal malagasy izany hoe 29 novembre zao za mitsaraina amin'ny Valsasany maraina mazava ho azy fitsarana io dia ho avy zany za mitsaraina fa za mbola matokony fanjakana sy tribunal malagasy fa hitsara tena madio ekipe hoe iza marina no diso anatin'ny raha ty inona fadisoko anatin'izy koa misy fadisoko anatin'le fisolokiana mampianatra nina arena kibon-tany eto Madagasikara ka dia matokony fanjakana za matokony tribunal za ary miangaga antsika rehetra zay manaraka Facebook sy nanakahaka hatramin'izay kalma toy foana antsika aloha satria tsika tsy mikotana tsika kalma foana amin'ny raha ataontsika rehetrarehetra dia fakahita koa tsika après le 29 izy koa misy tribunal hoe tsy misoloky izy manohy foana antsika fampianarana ataontsika misy matribunal hoe misoloky izy eo amin'izay tsika mahita hoe karakory mazany loatra zay plateforme manesika ny avevitra rehetra iadiana amin'ny fahalovana eto Madagasikara sy ny fampazakana amin'ny fahamarina ny 4F zay mijoro manentana ny vahoaka malagasy iroso amin'ny fiovapetra mahery vaika ka saiady amin'ireo tapadraotra ny ratsy noho ireo anton'ireo ny 4F dia midera ny herim-pony mpapiofany ary mampirisika ny fiofanana tahaka izao zay mampakatra ny fahalalany ny pirenena ny sehatra arena kibon-tany manamarika fa ny arena misy eto Madagasikara dia fanomezana avy amin'ny Zanahary ho mivoaka malagasy mponina ao aminy ary mampirisika ny manam-pahaizana sy ireo manam-pahefana vatona sotry ny tany hitady tsy hametraka ny paikady rehetra
ahafahany vahoaka malagasy midioka ny arena kibotany misy eo am'tanydrazany. Manao sopian'izany reo mpandrindra amin'ny 4 ary izay afaka malohana an'izao hevitra zao koa dia asaina anaosiny eto ambany ho fagasikasika anandrena toprisy. Sotrana namaly zay motanagna jiaby zay ary magnetagna antsika jiaby hagnano partage ty vidéo zay vokariny sasity endi